Tonga ny fotoana Jesosy izay ionanay aminao. Manao azafady indrindra ny amin'ny fahatarana ny Tompo noho ny amin'ny lafiny herinaratra. Fa fantatra fa tonga alohanay teto ianao. Ninina kosa mety efipetsin'ny Satana dia nanome fahefana ianao handrava, handrodana, anjera ny asany maizina rehetra. Koa hery fahefana avy amin'i Jesosy Kristy velona sy mirehefany Nazareta, no azonay mandiny sy mandroaka ny asany maizina rehetra, amin'ny blokasy ny sakatsakana rehetra. Torana amin'ny afo masiny Jehovah. May Satana!
rehetra tsy manana anjara eto ianareo fa ny andavaky ny elo ny toerana misy anareo dia volefa resy hoeto ny atanareo dia ny amin'ny elo ny toerana misy anareo sakatsakana rehetra rehetra tsy afahany ameona amin'Andriamanitra miala teto ianao Satana hatrany amin'ny zava-maneno rehetra any hatrany amin'ny herinaratra rehetra rehetra any voaka teto ny salobona rehetra miala Satana any andavaky ny elo ny toerana misy anareo fa dia volefa resy ianareo latsaka ny afo-mason'i Jehova mandevina Satana sfera Beelzebub may any amin'ny elo ny toerana misy anareo any Jesosy ny fotoana rehetra androany ko mangataka ny fanatrehanao izay fany masina ny amin'ity fotoana ity sotra Jesosy amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Haleluya. Masina 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 Jehova tompony maro enkeo voninahiny tany rehetra amen. Anio sabotsy fa 24 ny volana janoary 2024 dia fotoana lehibe izay natokany fefy nasionaly amaranana izao fankalazana ny 10 taona izao. Voalaniny etsika mianakavy ame voninahitra n'Andriamanitra. Koa dia sika ame voninahitra ny tompony amin'ny Salamo 8:7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5 ary ny firana 2:7 Jesosy mpanjaka malaza ny tompo mpanjakanay ny andiny voalohany sy ny 3 no etsika ame voninahitra n'Andriamanitra. Rehevetantsika ny Salamo 8:7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5 andeha hiary iventy izany fiderana izany tsika mianaran' Jesosy manao hoe haleluya. Miderany Jehova ry any an-danitra, miderazy any ambony, miderazy ry anjeliny rehetra, miderazy ry mialamilany rehetra, miderazy ry masoandro mambolana, miderazy ry kintana mazava rehetra, miderazy ry lanitra ny lanitra. Ary ianareo aoka hiterany anaran'i Jehova ireo, fa izy nandidy dia ary ireo, nampitoetra azy ireo mandrakizay tory izy. Amen. Thank you.
mankalaza anao, mame voninahitra anao. Leo ambony ny fiandrianana avo indrindra. Le mijery ny ambany rehetra, manasoa, mikarakara, mita, miaro. Manaja anao izay Jesosy. Ary misaotra anao ny amin'ity andro sabotsy ity, izay andro natokana ho famaranana izao 10 taona ny fefy nasionaly izao. Faly ianao ny araka nandritra n'izay fotoana 10 taona izay. Ary mbola ho faly ianao ny amin'ny 10 taona manaraka indray. Ka dia fisaorana fiderananao no asandratray Jesosy nandritra n'izay fotoana izay. Ka indreto ny vahoakanao maro be, ny sakaizany fefy nasionaly, ny fefy manerana ny nosy. Joro manoloana ny fiandriananao, manondrika alohan'ny ampanajana, mame voninahitra anao izay Jesosy, na dia tsy mitovy amin'ny fomba ny anjely ny an-danitra any. Sy ireo olo-masina maro be izay mitala kotrokotroka tahaka ny varatra, mirondrona tahaka ny rano be, fa olombelona tsotsotra ihany. Raiso Jesosy fa vokatra ny fona izany manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enkeo voninahiny tany rehetra. Petraka sy Andreny tenin'Andriamanitra isika ry havana ka melona andresantsika ny teny ndaontsika hiantson'ny fanahy masina ny amin'ny firana araka amin'ny 20 ny 1 sy ny 2 ny 7 amin'ny mahafeo ny fifoazana antsika dia tena ataontsika miredona tsara zany ho fanatrehan'ny fanahy masina araka amin'ny 20 amin'ny FFPM amin'ny feo ny fifoazana. Indiny fahatelotsika vao mitsangana. Fanahy o fanahy mpandazava ny foko azavao maniry lalandava ny mantekositrao ny aizinao ampoko fongany reo lao ny foko mitoloko maniry tritranao ny aizinao ampoko fongany reo lao ny foko mitoloko maniry tritranao. Fanahy o fanahy mpanadio ny foko mpasasao diovireanio ho tena lapanao ny evitra misoko zay te androkanao dia tate itsoko esory sy fafao ny evitra misoko zay te androkanao dia tate itsoko esory sy fafao. Fanahy o fanahy pampahery zay reraka sy voa ny foko retetery iantoraka aminao izay mandremidemy roa ireo
tonga ny fotoana Jesosy anambarana ny teninao. Fampaherezana, famporosiana ary manatanjaka ra-panahy. No ampiasainao ny mpanomponao hitondra ny teninao Jesosy, fa ianao mihitsy ny ametraka ny teniny rehetra ao am-bava ny mpanomponao. Sokafo ny fosiny saina mampanahy anay androany. Andray ny afatrao Jesosy fa aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ihany koa. Koa mitenena Tompo araka ny fombanao fa miaino izay mpanomponao. Sotra Jesosy. Amen. Petraka isika tompoko. Ny teny izay hotoriana amintsika androany dia ny teny faneva ny fefy nasionaly. Izany dia hitantsika eo amin'ny bokyny Isaia. Bokyny Isaia toko fa 7:7 dia ny andininy fahatelo ny teny faneva fa vakitsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Dia avy eo zany toy izantsika satria moa fa marana ny 10 taona androany dia mahazo kadô izy ireo amin'ny Salamo 7:70 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Bokyny Isaia toko fa 7:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia tahak'izay koa ny Salamo 7:70 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Rehefa hitantsika ny bokyny Isaia dia andao atombokontsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mianoa ary nosy ary atonga ilany ny sofinareo ry firenena lavitra. Jehovah efa niantso ahy hatrany am-boka, hatry ny fony eo mbola tao an-kibony neny no efa nankalazainy ny anarako. Ary nataony tahaka ny sabatra maranitra ny vavako, tao amin'ny aliko ny tanany no nanafenany ahy. Ary nataony zana-tsipika voalambolambo tsara aho, teo amin'ny trano zana-tsipika no nanafenany ahy. Ary hoy izy tamiko, mpanomboka ianao ry Israely eo, izay entiko mampiseho ny voninahitro. Ny feoko dia makany amin'Andriamanitra, ka mitaraina aho. Eny ny feoko makany amin'Andriamanitra, ka miaino ahy izy. Tamin'ny andro fahoriako ny tadiavako ny Tompo, ny tanako nasandratra noho ny alina ka tsy vizana, ny fanahiko tsy nentina ampiononina, tahatsiaran'Andriamanitra ka dia ny sainto. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Maneho ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy aloha, tafahoana indray ny amin'ity an'io dia tonga eto ny président ny fefy, ny bureau ny fefy, ny amin'izao fankalazana ny 10 taonan'ny fefy nasionaly zao. Solo mpandraisantana dia hitehaka mafy be ho an'i Jesosy aloha isika. Dia rehefa ao anatin'izay dia tsika mitehaka telo hoe 1, 2, 3 dia joyeux anniversaire fefy nasionaly. Zay ao ary. Manisa telo ray roa telo. Joyeux anniversaire fefy nasionaly. Tehaka mafy be ho an'ny Tompo. Anniversaire aty am-piangonana ohatra ny malemilemy zany fa tsy haiko hoe maninona no nasahady. Zava-dehibe zany 10 taona zany. Ary ny safidianana ny teny hoe mpanomboka ianao ry Israely, izay entiko mampiseho ny voninahitro. Tsy azo ferana hoe ny firenena Israely fotsiny no antsoina amin'izany, satria nampody an'i Jakoba ho ao amin'Andriamanitra izy. Mpanompo tao amin'i Jesosy, mpanompo sady zanak'Andriamanitra ho hita vantana teo amin'ny Israely io ray aman-dreny izay antsointsika hoe Jakoba io. Ary ny tanterahany izay rehetra no takian'Andriamanitra tao amin'ny firenen'i Israely. Mpanompoka ianao. Misy asa takiana amin'izany ry havana. Rehefa mahaka tenitsika eo amin'ny bokyny Isaia dia rehefa mahazo ny teny dia inona ny zavatra mitranga? Faly sa tsy faly? Tiako izany teny izany. Mpanomponao a Jesosy dia mbola iseko ny voninahitra ao. Fa misy asa miandry ao anatin'io teny hoe mpanompoka ianao. Voalohany apody ny ondry ao ambala. Faharoa, anatanteraka izay asa rehetra no takian'Andriamanitra
inona zany ny asan'la fefy nasionaly takian'Andriamanitra mitory ny filazantsara, manokana ireo fefy rehetra isam-pitandremana, mampiofana ireo braony fefy isam-pitandremana rehetrarehetra ireo any anatina zaika be, any anatin'ny fiaonam-be, ary amin'ny mahabrao azy tondra ambavaka n'izany fefy zany, manara-maso ny fefy isam-pitandremana hoe mandroso ve le nitokana amina tary, mamaha olana ihany koa satria raha misy ny olana any amin'ny fefy isam-pitandremana dia ny brao nasionaly aloha manao an'izany zay vao miakatra any amin'ny brao fohy be zany, asa goavana. Ka raha miteny ny tenin'Andriamanitra eto hoe mpanompoka ianao dia asa aloha ny ao anatin'izay amin'ny maha-mpanompo. Dia miteny indray eto ny teny hoe ampisehoako ny voninahitro. Ny voninahitr'Andriamanitra tsy miseho raha tsy ao anatin'ny asa, sa tsy izay aloha e? Ny voninahitr'Andriamanitra tsy miseho raha tsy mandalo sedra. Mety misy asa, mety misy sedra, mety misy fanenjehana ihany koa, fa vitanao daholo ny lalana rehetra dia miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Ohatran'izao ezaka sonorisation zao e, izay tsara mba halain'ny sampana nasionaly rehetra, satria rehefa andeha hanokana dia any amin'ny fitoerana lavitra be any misy toerana tsy manana sono ny sampana fefy ny ambanivohitra any, dia rehefa tonga ny nasionaly hanokana azy ireo dia mitondra inona izy? Mitondra sono manafana ny fotoana rehetra tena hoe zava-dehibe zany fanokanana zany, ary dia tsara mihitsy ny safidian'izy ireo hoe andao anisy tsangam-bato ny 10 taona, ary dia soantsika an'Andriamanitra sy tsika tehaka aloha zany fa zava-dehibe zany a. Zany ny feon'le sonao asa ny fahenonareo azy, fa za eto fa mankoritsina mihitsy tena tsara izy zany ry fefy nasionaly a. Ary mino aho fa anatanteraka ezaka daholo a arak'izay azo atao a ny sampana nasionaly rehetra, fa ho fampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Mpanompo manatanteraka ny asa, tsy mifampiandriandry. Hoy izy président Peno zay hoe pastera tena reraka, dia io mantsasa ny mpanompo ny natao ho reraka e, sa ny mpanompo natao tsy ho reraka? Tena vizanona mihitsy ny mpanompo mba havita ny asa zay nampanaovina azy, mba hahafaly ny tompony. Iza le tompontsika? Jesosy. Tena hoe mba hahafaly mihitsy, izany antso atsika zany, dia manatanteraka ny asa ary tsy moramora, izany hoe mitarika olona maro be zany ho fampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Dia ny mitarika aloha tahaka ny Jakoba izay nanaika ny zavatra rehetra izay notakian'Andriamanitra taminy tao amin'izany firenena Israely zany. Ao koa ny tenin'Andriamanitra izay kadô andry zareo ao amin'ny bokin'ny Salamo ao, Salamo 7:70, ny feko makany amin'iray dia miaino ahy izy. Ao amin'ny andininy voalohany ao tapany by, eny ny feoko makany amin'Andriamanitra ka miaino ahy izy. Zany hoe ny feon'ny fifoazana na ny fefy dia amin'ny alalan'ny feo, amin'ny alalan'ny hira. Zany ny tena maresy lahatr'olona, sa tsy izay e? Tamin'izany fotoana tao androany fivavahana, rehefa tonga ianao mamonjy fotoana fifoazana, dia misy olona tsy hainy toriteny, tsy hainy sitrapon'Andriamanitra, fa hiaino ny feon'ny fefy zay mihira miantra ny ery ambony ery, dia hiaino an'izany ny atongavan'ilay olona, dia iny feo iny matoritory ny fony ka mahatonga azy hibebaka. Zany ny atao hoe fefy tamin'izany fotoana, ary mino fa mbola fefy ankehitriny, satria ny sampana rehetra dia samy manana ny fanomezam-pahasoavana, ka ny fefy dia amin'ny alalan'ny feony fifoazana. Zay fa nahafantarantsika azy e. Ankehitriny moa noho ny fivoarana dia asio mpandihy, asio mima kely, asio an'izao, fa manana izany fanomezam-pahasoavana manokana izany ny fefy dia io feonao zay mideran'Andriamanitra io mahatoritory ny fon'ny olona. Io fitafinao fotsy mangatsakatsaka io vao mijery an'io fotsiny ny olona anankiray dia efa misy fanahy masina manino miampita ka mitory fibebahana. Ny fitafy fotsiny ery havana dia mitory fibebahana, fa maninona ny tsy natao maitso
fa maninana atao hoe fotsy eo ny mahafifoazana fa toriteny velona ihany koa na dia ny fitafy ny fefy a manoloana izany asan'Andriamanitra izany ka ny feko makany amin'ray makany amin'Andriamanitra dia maninona ozy izy dia miaino ahy izy. Maninona zany Jesosy miaino anareo sa tsy miaino anareo? Asinareo raha mahatsapa fa ao anatin'ny aleloia iny a dia mahatsiaro ny fanatrehan'Andriamanitra sa tsy? Ohatrany hoe somary miainga kely zay ny tongotra dia ohatrany tsy eto ambonin'ny tany zany ary efa somary miredona miry zay dia mahatsiaro hoe ohatr'izao zany le fitsarana dia hiditra eo anoloan'le anjely marobe zany ianao hiditra ny fanjakan'ny lanitra dia alaivo sary an-tsaina ho tafiditra sa tsy ho tafiditra le fefy satria ianao ny tompony hira hidiranao any an-danitra aloha dia ianao le mihira mihitsy zay no tafiditra sa tsia dia anjarantsika rehetra hoe raha mihira niny aty an-tany zay Jesosy a dia manam-ponoana koa izay fefy rehetra fa ho tonga ny an-danitra any dia nizay le hira dia mba samy andre feo hoe ity le zanako malalako izay sitrako indrindra midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Tsara angery havana ny manompo an'Andriamanitra ary spesialina ho an'i Jesosy ho anarany io fa maninona moa ianao ny tsy natao SLK, maninona moa ianao ny tsy natao lampe, fa maninona moa ianao no natao fefy satria izay mihitsy ny fanomezam-pahasoavana izay mihitsy ny nifidianan'Andriamanitra anao dia mila fiera zany ianao hoe inona ianao fefy atao hoe za fefy ao hoe zay fefy dia manao hoe izy ianao dia mila fiera ianao za fefy a karaha manao le juplisia fotsifotsy le lobaka fotsy a dia tsy teny an'olo hoe oe za fifoazana be fa ie za zay mihitsy a za fefy sa tsy zay mihitsy ianao feon'ny fifoazana dia mila itsoroany izay ry havaka dia mirary sosahady atsika fefy rehetra koa ny sampana hafa zay tonga eto hoe zarazaraina ny fahamezam-pahasoavana dia ny nataon'Andriamanitra mifameno zany a mba havita ny mission antsika ty ambonin'ny tany a dia ny fitoriana ny filazantsara ho amin'ny olombelona rehetra satria hoy ny ten'Andriamanitra hoe tsy tiako hisy ho very ianareo na dia iray akory ary matoatsika mbola verinaina dia misy mission ataontsika zany hoe ty ambonin'ny tany aza variana mijery fanenjena iny le tsy tiana iny le ohatra aza variana mijery olona fa lalana zorona vita ve ny asa tanteraka ve ny asa ianao io ve tonga ny an-danitra fa aza mijery hoe ialina zao tonga ny an-danitra ianao ve le mpitory io ny filazantsara tonga ianao sa tsy tonga dia aza mierikerika fa ataovy ny asa zay tandrify ianao a mba ho faly amintsika fefy ane Jesosy a ary mba ho fitaratra eto amin'ny FPVM ane a ny fefy nasionaly a ny amin'izao dingana lehibe a amin'ny fahakalazana ny 70 taona zao ny voninahitry ny teny dia ho an'i Jesosy reriany amen. Manoloana izany tenin'Andriamanitra izany dia mety nisy ny anarana fefy fotsiny fa tsy navita ny asa ary mety misy koa tsy fantany akory na ny mission ny aty ambonin'ny tany ary fa dia tsangan'olona fotsiny izy ka rehefa mijoro ny olona dia mijoro izy fa tsy fantany akory hoe ny feony ve tena nakany amin'ray tokoa noho izany dia andeha hibebaka isika satria samy tsisy tanteraka na ray ary manoloana an'ilay tenin'Andriamanitra hoe nanangona ny ondry ve navita nanao ny asan'Andriamanitra ve nandeha nitady ny ondry very ve sa voavariana manenjika ny ondry very fa tena nitady ny ondry very ve ary tena nanatanteraka izay rehetra notakian'Andriamanitra taminy ve ny fefy rehetra manoloana an'izany dia andeha hibebaka isika amin'ny hira hoe iverina aminao a tsangany sika ao anatin'izany hira izany. You
bebaka isika. Zany tokoa Jesosy niteninao izay miteny ianao fa mpanomponao izay, mpanompoka ianareo ny fefy io izay entiko mampiseho ny voninahitra. Fa misy fotoana tsy navita ny asa Jesosy. Variana tamin'ny anina mety loha, ty nofo ity, ty fiazakazany ity, dia adinina mory ny ondry Jesosy. Adinina ny asanao. Ary misy fotoana raha mbola variana manenjika ny sasany manahoana hono raha anany, dia tsy milaza ny filazana tsara fa milaza ny filazana ratsy na ny filazana manjo. Menatra anao izay Jesosy. Feo ny fifoazana ananay. Ampifony olona endry. Anaitra izay matory. Ary indrindra hitona fanan'olona ho any an-danitra. Fa tsy mba nahavita Jesosy. Vita izay ny 10 taona. Raha ho tsarainy izay sombony kely mba vita. Ary tena hoe menatra anao izay Jesosy. Tena kalazaina amin'ny 10 taona. Fa mipetraka amin'ny fefy nasionaly sy ny fefy rehetra manerana an'izao tontolo izao ny teny hoe voavory va ny ondry, tafangona va ny ondry, sitrana va ny ondry. Vitanao ve ny asan'Andriamanitra, ny takian'Andriamanitra taminao? Tsy nahavita izay Jesosy. Ka dia mifona aminao fa hanonitra indray amin'izao 10 taona manaraka izao hanaiky ny fandaminana amin'ny fefy nasionaly, hanaiky ny fandaminana isam-pitandremana, hijoro ary tena ho lara-pahamenana amin'ny asa-pifoazana amin'izany fefy izany. Tena hoe mahazoto maharisika amin'ny asa-pifoazana ny fefy. Fa antom-pisina ihany koa izao FPVM izao izany fefy izany. Ko hanonitra Jesosy ary ianao izay hafaly ianao manomboka izao, tsy jery olona intsony, tsy jery namana, tsy ho variana amin'ny zavatra izay hoe fitaovana, fa tena hibanjina anao sy ny azo fijalianao ka hanatanteraka ny mission tsiraray avy ny amin'ny asa izay nanendrena azy ety ambonin'ny tany. Misy koa eto tsy sampana fefy fa sampana hafa izay fanomezam-pahasoavana nomenao ny tsiraray avy. Petraka ho an'ny tsiraray avy koa ny fanontaniana hoe vita ve ny asa nampanirahako anao. Dia mba samy hanonitra daholo izay rehetra Jesosy, ka anao izay hafaly ianao. Ary rehefa hafaly ianao Jesosy dia voavela ny elokay, satria eny an-dalana eny amin'ny fitoriana filazantsara eny izay, dia eny ianao no mamindra foka, eny ianao miteny hoe mpanomboka eny ianao. Ry fefy, mpanomboka eny ianao ry zanako izay hoentiko ampiseho ny voninahitra eny izay mandre an'izany feo izany Jesosy, eny an-dalana fanatanterana ny asa eny, dia faly ny fonay. Ka sahindra izay ny teny Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elona sy voasarona amin'ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Mino an'Andriamanitra iray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokony andomontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy, nijalona napaka Ponto Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalefina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro 7, niakatra ho any an-danitra, mipetraka ho avan'Andriamanitra iray tsy tony, avy any eviny ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manera n'izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, famela-keloka, fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ny teny hoe fefy dia ianao miteny hoe vonina, dia aorianan'izay izay vonina rehetra anao nihira hoe atafio any hery. Ka ao anatin'ireo fraintsika satria fanavaozana amin'ny fanoloran-tena androany dia ho atsangatsika ny tahana kavanana ao anatin'ireo frain. Fefy, 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 vonina.
satria moa andro lehibe androany a dia ho fanoizantsika ny fotoana dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa mivory ianareo, rehefa misy zavatra ataonareo dia mba hatsarovy a, dia hatsaro an' Jesosy tsika amin'ny alalan'ny fanatitra, satria dia ezaka lehibe a nataon'izao fefy nasionaly izao a ny amin'ny asan'Andriamanitra. Ary tena hoe nafinaritra raha ataoko fotsiny hoe Ambatondra Zaka manokana dia arivo latsaka kely fotsiny, izany hoe eo amin'ny 4,500 izy teo président no tonga tao anatin'izany hoe fiaonam-be izany, izany hoe amanarivony izany. Fateneniko anao fa tena hoe faly Jesosy any amin'ireny toerana mbola tena hoe tivitra ny fanompoty sampireny nanaovana asan'Andriamanitra. Andao porifotsika izany fanoloran-tenantsika izany a amin'ny alalan'ny fanatitra, ka ao anatin'izao fanatitra zao a dia misy fanatitra roa. Ny fanatitra voalohany a dia fampandehanan-draharaha mihitsy ao anatin'ny fefy. Ny fanatitra faharoa kosa dia mbola misy ezaka ho ataontsika eo amin'ilay sonorisation satria 70 millions de francs vidin'ny sonorisation a, dia mbola misy ampany a izay atao hoe raha mihoatra ny vita dia kelikely sisa mbola tsy vita, izay mbola hoentin-drareo moa ny tatitra fa andao anao izay vitsitsika ny amin'ny ty anio ty ka hira ny fefy ao anatin'izany ao mpiterana ihany sika dia anao hira ny fefy hoe raha eo misaotra no hira ataontsika, sa tsy izay saotra sa tsy saotra e, zava-dehibe ke izany vita izany e, tsy sampana eto no manao ezaka fa tena nasionaly mihitsy ka mendrika sy rarintsika raha misaotra an'Andriamanitra ao anatin'izany rehetra izany. Ry tompoko sy andry amanitro ianano asandratro ary anandratako izany fanaiko Huyana namali vavaka sinambelu na indai intirera kampana. Aleo mba mitsangana daholo tsika rehetra sady mandeha ny rakitra. Ry tompo atao ahoany ny hisaotrana tena tsy ampy foany ny andro hiterako ana te antso ao te hikika hoe raha misaotra raha misaotra
ny aretiko izay nandazoa nanasitra na iana ary kiona nafaka tamin'izany ianao ny fatotra izay nangejaha ankehitriny novana tena hafaka ho iza ry tompo atao ahoane ny hisaotrana tena tsy ampifone ny andro hiterako ana te antsoantso ao te hikikao rayo misaotre rayo misaotrana ry tompo atao ahoane ny hisaotrana tena tsy ampifone ny andro hiterako ana te antsoantso ao te hikikao rayo misaotre rayo misaotrana satria anjarantsika fefy ihany koa ny mira androanina eo ampitoerana ihany aza tsy maninona hotoizantsika nira hoe sambatra loatra dia ho tanterahana hatrany a ny fanatitra ao koa ny procession zay atao
tantara ny fahavolo mijery finaritra fotoana vitsivitsy. Ny fety nasionaly kosa no fomba itsapana fa inona moa natao hoe fesy ny fefina no feny fifoazana dia antokom-pilera mitondra ny filazantsara mitondra tena fifoazana satria zanaky ny fifoazana. Ny taona 2014 no tapaka ny hevitra tao amin'ny fivorian'ny NFF na ny mpirakidrarany foibe FPVM fa mila hatsangana ny foibe tsapana ary ny anaran'izany dia mitovy amin'ny anaran'ny sampana amin'ny foibe ihany. Nisangana raka izany ny foibe tsapana fefina ny fefy nasionaly ny taona 2014. Feno folo taona izy ankehitriny. Tany am-piandohana dia roa taona ny fepitoam-piasan'ny Bureau nasionaly fa nanomboka ny taona 2014 kosa dia nisy ny fiovana ary lasa efa taona izany fepitoam-piasana izany. Sosikevitry ny Bureau foibe FPVM izany no amafisina mpizaika nandritra ny zaika be nasionaly natao tany Folopointe. Izavy ary ireo filoha izay nitantana izany fefy nasionaly izany nandritry ny nitsanganany. Ny taona 2012 hatramin'ny 2017 dia pasteur finaritra Rasondraibe, 2012 hatramin'ny 2017 pasteur Michel Ralbeja, ary ny taona 2012 hatramin'izao dia Andriamato Rakotoary Malala Andriampenivolo. Marina moa fa manana ny filoha-amboninainy ihany koa ny fefy dia pasteur Sacha Ratianarivson izany izay filoha-mpanorina ny fefy ihany. Ireto kosa indray ary ireo Bureau nasionaly ankehitriny izay voafita amin'ny zaika be nasionaly farany teo izay nitotosaina tany Soavinandriana Tasy. Bureau ny fefy nasionaly ankehitriny dia tarin'ny filoha Andriamato Rakotoary Malala Andriampenivolo, ny filoha lefitra pasteur Raveloniavo David Avaltetra, mitahiry vola Ramato Andrianarnosy Mbolatina, mitatsoratra ny vola Vololomasinjara Eli Donette, mpanamarim-bola Ramato Rabeary Vonsarika sy Ramato Rakotoary Manga Olofelana Malalatina, mpitansoratra Andriamato Rakotoary Vony Ajaso sy Ramato Mirinarinjara Mahavorojany, ary ny voameran'ny fitaovana dia Andriamato Rakotoary Jaona Jean Richard sy Andriamato Andrianatoandro Jean Roland. Tsara ny manamarika fa mpikambana ao amin'ny Bureau-ny fefy nasionaly ihany koa ireo filohan'ny sampana fefy rehetra isaky ny fitandremana ary miampy olona folo izay tendren'ny filoha nasionaly voafidy izany. Ireo izany no mandrafitra ny Bureau-ny fefy nasionaly ankehitriny. Inona avy no andraikitry ny fefy nasionaly misy karazany efatra izy ireo voalohany amin'izany dia ny fanokanana ny sampana fefy izay miorina isaky ny fitandremana. Faharoa dia ny fanotronana ireo izay mankalaza ny jobily. Ny fahatelo dia ny mandravona raha sanatria misy ny korontana na ny disadisa. Ary ny fahaefatra farany dia ny fikarakarana ny fiaonam-be nasionaly na koa ny zaikabe. Manatanteraka izany fiaonam-be nasionaly izany ny fefy nasionaly isaky ny roa taona ary isaky ny efa taona no misy ny zaikabe nasionaly ny foibe tsapana. Sosikevitra raha misy manana izany izay entina hanatsarana ny rafitra misy ary tapahana amin'ny fotoana ihany koa izany. Ny zaikabe no isaky ny efa taona fa misy koa ny fiaonam-be nasionaly izay tanterahana isaky ny roa taona. Ny tanjona amin'izany dia ny fitaizana, fifandraisana, fanifanana, fafampizarana traikefa, lalao sy fifananana ara-panatanjahantena, firaisan-kina ary firaisan-po ary indrindra moa fa ny fiarahana manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Dia anao jery todika kely ireo toerana izay efa nanatanterahana ny zaikabe sy ny fiaonam-be nasionaly isika. Ny taona 2012 sy ny 2017 dia notontosaina tao Carillon izany. Ny taona 2012 Folopointe, 2012 Antsirabe ary ny taona 2013 tao Soavinandriana Tasy. Ny amin'ity taona ity dia ho any amin'ny faritra loatra Mangoro indray isika ao Ambatondrazaka no anatanterantsika miaraka ny fiaonam-be nasionaly
5:24 ny voaloha ny faharoa ny fahatelo ary ny fahaefatra ny volana May ho avy izao. Vinavinaina ho arivo mahery eo ny mpikambana anatrika izany, koa dia manentana antsika hatrany izahay anatrika izany fiaonam-be izany. Be tokoa ireo asa vita, maro ny vokatra azo tao anatin'izay 10 taona ny asana izay. Miisa 70 be izao ny sampana fefy ny orona manerana ny nosy ankehitriny, ary 750 amin'izy ireo no efa natokany fefy nasionaly. Mahatratra 4,000 mahery koa ny mpikambana rehetra manerana ny Madagasikara ankehitriny. Betsaka izany mandritry ny asa fitoriana ny filazantsara dia maro tokoa ireo niala tamin'ny fahazaran-dratsy. Be ny resy lahatra, maro ny ovafo, tsy tambo isaina ireo sitrana tamin'ny aretina, tao ny miala amin'ny fisotro-toaka, ny fifohana sigara, fitsangatsangana, ny fanompoatsampy sy ny sisa, ary izay tokoa ilay antoko sy ny fefy. Tsy misy miala maina izany tokoa rehefa tafahoana amin'i Jesosy. Maro koa nefa ireo fanamby ny andro ny fefy nasionaly. Ny tsangam-bato ny 10 taona moa dia ny azonany fanamafisam-peona koa ny sonorisation, izay hoentina manokana ireo sampana fefy manerana ny Madagasikara isam-pitandremana ireo. 10 taona izay no niainana, ary nona fa mbola be no avy. Tao ny sarotra, tao ihany koa nefa ny mamy, tao ny nafinaritra, ary ny azona iantoka dia teo, eo, ary eo Jesosy anohana nay hatrany. Isaotranay manokana ihany koa ny ray aman-dreny lehibe Dada Randrianatoandro Jean Joseph, izay filoham-panorona ny FPVM maneran-tany. Teo izy nanolo-tsaina, nanoro-hevitra, ary indrindra mitondra mbavaka mandrakariva. Koa eto izahay dia mankasitraka antsika hatrany, ary mankahery ny fefy rehetra manerana ny nosy. Tsy ho foana tokoa ny fikelezantsika aina ao amin'ny tompo, ary dia ho tratry ny 10 taona manaraka indray. Fefy ihira ho anao, fefy hivavaka ho anao, fefy ery saina vao ampitombo ny finoanao. Manoloana ny zandrehetra izany, faly ve tsika sa tsy faly? Zava-dehibe dia zava-dehibe ny zava-bitana indray 10 taona izay. Fa eto dia sady anao fisaorana ihany koa ny amin'ireto sakaiza, mba hanangana olona kely eto amintsika maromaro izy ny eto mba angatahako hoe ireo sakaizany fefy mba hitsangana azafady. Ny atao hoe sakaiza dia rehefa misy zavatra karakarain'ireo fefy nasionaly ireo dia izy le mpanohana, izy le mpanome hevitra, izy le hita foana, dia angatahako mba hitsangana ireny mpitoeran'iny. Azafady toko be dia be nareo eto mba mitsangany amin'ny anaran'i Jesosy. Sakaiza tsy mahafoy, mpanohana amin'ny lafiny rehetra, na ara-pitaovana, na ara-bola, na ara-tolotsaina. Mbola be dia be nareo mbola tsy mitsangana. Miala tsiny fa tsy atao am-pelantanana moa ny anarana, fa misy tovovavy manao akanjo volamena koa iny amintsika iny dia mba hizara valopy volamena ho antsika sakaiza. Ainareo ve zany atao hoe sakaiza zany aloha e? Ina nakaiky kokoa ny mpanompo sany sakaiza? Farantsika ve natao hoe sakaiza? Le sakaiza mahazatra le eo akaiky mandrakariva. Mbola tsy mipetraka nareo fa mbola be dia be ny sakaiza eto e. Fantatrareo ve hoa le hoe sakaiza? Le sakaiza hoa le mpanohana hoa, le mpitondram-bavaka hoa, le miazakazaka makany foana hoa zay rehefa misy zavatra ataonay hoa mitsangana hoa. Mitondram-bavaka anareo ke zay mbola hotahina foana nareo e. Hitanareo natao volamena mihitsy le valopy androany le mihoatra lavitra le dikan'iny Kasi tsika teka aloha andreo sakaiza ireo e. Aza menatra fa Jesosy ange mifidy anareo e. Zay ke sambatra manana anareo e. Mbola misy ihany eto, mbola tsy mitsangana nefa nanovana anay tamin'izany. Rendraka izy reny ankizy manao akanjo mamirapiratra mahafinaritra kely reny mihitsy ny manome anareo an'ilay satatry le volamena ety an-tany e. Tena faly, tena sambatra, ny fefy manana anareo, tsy voatositosika, fa
vao tonga dia sady mamehevitra nareo no manampy nareo no miteny hoe zandray atao hoe inona ny hevitra dia tena isorana nareo be diabe tena be diabe tena be diabe tena be diabe raha nanao ny fandaharana atao amin'ny radio 105.6 natao amin'ny radio Fiotazantsoa ny fefy nasionaly dia nanambara ny zavatra rehetra izay mbola tokony ho ilaina ao anatin'izany satria mbola tsy voalohantsika ilay vidy lesono dia nisy ny antso taminareo hoe manova mihitsy pasteur valopy volamena amin'ny fotoana amin'ny 24 io dia tena ilay tolotsaina avy aminareo na tonga nay hoe andao indray ary ataontsika ilay valopy volamena fa mahatsara kokoa ny manome noho ny mandray dia mihitsy zay fa hipetraka ao anatin'izay mpanohany izay foanareo iza hipetraka ao anaty amin'ilay mpamatsy eo le mpamatsy ny tsara sa le vatsina eo mpamatsy ny mpamatsy tompoko dia zao fehiny foana ao amin'ilay réserve ao amin'ilay contenera be ao fehiny foana zay no an'ny mpamatsy dia nanjara amin'ny mpamatsy le mizara fotsiny rehefa tonga ny fotoana hoe entindray tsika mamatsy dia ianareo le mipetraka ao amin'ny toeran'ny mpamatsy reo tondra-bavaka anareo manokana izay dia tena amatsy aranoana an'izany fiefy nasionaly zany hatrany anay ianareo iondrika hivavaka isika jesosy reo ny mpanomponao misy fotoana izy ireo mitondram-bavaka manome mizara ny tsara indrindra ary dia tena hoe mahafohy be ho an'izany fefy nasionaly zany fandroany zay jesosy hitondram-bavaka andreo tsirairay avokoa hoy ianao hoe ahatsiaro anao andro any mba tsarovy jesosy ny vitan'izy ireo jesosy tao ny fanomezana ny lo tao ny fanohanana rabola tao ny fanohanana ratsaina ny tolo-kevitra rehetra taoko ny nanoratra amin'ny fividianana ny sonao hoe atsy mandeha dia nandeha ny azakazaka nijeriny tsara indrindra tampitiavana tampahitretena mba jereo izy ireo jesosy ka amin'izao raha sy fotoan'izao jesosy na inona angatahany amin'ny anaranao eto amin'ity toerany ity dia ataonao amin'izany ary omenao azy izany androany satria hitanao jesosy mifiazakazana hitanao ny fanohanany jesosy ka angina kely ray minitra zay mba hanjara indray androany ianao le tompon'ny famatsiana angataka aminao izy jesosy na dia zavatra ray ary voatonony eto androany minao fa omenao azy zany eno ny vavako ireo mpanomponao sakay zany fefy nasionaly ireo jesosy sotra jesosy mino afarenao zany jesosy ary mampahery indrindra azy ireo ianao iana mbola tsy nangataka akory ary angenao fa nanomana ny tsara indrindra ho anao ay satria ianao mpamantsy satria ianao mpanome dia zao anjarako indray zao jesosy ny anome anao mihoatra lavitra ary mbola anao mihoatra lavitra ianao satria tiako ianao jesosy mpanomboka efa nofidiako nampisehoako ny voninahitra ary tsy mba hariako sotra jesosy dia anao ny dera anao ny atsa anao ny voninahitra mandrakizay amen petraka isika nomenantsika ilay valopy volamena mbola misy ilay tanany ankizy eny ity kosa dia zao misy fanatazana fanatitra atao mpivoany ato andao ataontsika ilay ire na dia manana ny toerana maizy anazy zany ianao eo amin'i jesosy ianao dia hoy izy hoe andao gona anao inona hony ho any amin'i jesosy dia andohana amin'ny fefy nasionaly andao fa vitatsika ty famen'le sonao kely ty androany ary eto dia misaotra manokana andadafara ao amin'ny disco saturne ary misaotra ihany koa mizanaky dada ilanto andrenatondro izay tena hoe manoro amin'ny zavatra tsara sy tsika tehako ao azy aloha makasitraka rahalanto amin'ny tolotsaina rehetra ny amin'ny ankizy ny amin'izany sonao zany fa tena raitra tokoa na ny feony arany tena enao mihitsy hoe ao tsara na dia feony agaragara roatra mbao tsara eny tompoko ao anatin'ny tirity androtraka mbao tsalavitra indray nareo anatin'lay ilay valopy volamena ity le volamena ity le hoe jesosy za anohana foana anohana za atao toeran'ny mpanohana jesosy fa rehefa toeran'ny mpanohana dia amatsy azay
atsakany tanana ohatra ka te hiditra-panohana vaovao ianao hoe za koa anohana za koa mpamatsy misy manangatanana reny ameo azy le valopy volamena misy vehivavy reny manao akanjo volamena fa mizaran'le izy amintsika etỳ tanytsika dia efa mahita an'izany satatra ny lalana volamena izany a fa tsara kokoa any manome tsara kokoa any manohany fa voninahitra Andriamanitra voninahitry ny fief nasionaly a voninahitry ny FPVM ary tantaraiko zavatra kely nareo nandeha zany tamin'ny lalana tsy teneko anareo le lalana le toerana dia izy izy le olona fa nareo akay aiza mivavaka dia enao moa zany fiara dia atra FPVM dia zay FPVM dia ozy izy zareo tena enjana be nareo ao a tena manao nareo ao a andao tsy aritsika zany teny zany fa andao tena atao mihitsy hoe tena matanjaka be ontsika ho an'ny olona zay mahitatsika ka matanjaka za tsy matanjaka satria manana an Jesosy dia rehefa mahenao zany tsisy le olona matanjaka be nareo dia hoe dia somary mitady teny amin'ilay zao tontolo zao aiza koa fa tonga dia natsananga le teny dia natao hoe matanjaka mihitsy zay satria manana an'iza manana an Jesosy dia niary andao gona andao androsa atao amin'ity lamba fotsifotsy ity dia arotsaka le valopy volamena raha mbola misy hoa te hiditra ho sakaiza ao anatin'izany hoe fief nasionaly zany dia afaka manangatanana ianao raha misy amintsika androraka chèque dia amin'ny alalan'ny trésorière raha andrianarinno sy mbola tiana andrianarynosy mbola tiana ary ohatra kosa tsika ka hoe tsy manana espèce fa vola dia omeko anareo ny laharana 034 81 475 65 trésorier an'izay averiko indray mandeha 034 81 475 76 65 zao mety mitenynareo hoe fankalazana ny nareo koa ranga vola foana dia za miteny aminareo hoe aniza amin'ny vola an Jesosy dia anaovana inona anaovana ny asany dia ataovy amin'ny fahasoavana be dia raiso amin'ny fahatsarana le izy fa ianao dia olona voatary mandrakizay azy rehetra ataonao dia voasoratra ny an-danitra izany andao gona ao anatin'izay dia iainga ireo sakaizy dia androtsaka an'izany valopy volamena zany dia sady mijery ny azo fijaliana ianao mandrotsaka alizy hoe Jesosy taio foana dia anao foana ho an'Andriamanitra sady zay dia ho voatary mandrakizay ianao manao solo daholo fefy rehetrarehetra zay manao solo daholo na rehetrarehetra dia mira mafy be nitsy rehefa gona dia asitiaka kely dia iainga ny sakaiza dia androtsaka ianareo zany valopy volamena zany
Sanakana ihany aloha fanatitra izy. Zao ara dia andray fitenena amintsika ny président ny filoha nasionaly ny fefy eto Madagasikara ka hatrany ampitan-dranomasina. Raisitsika mitehaka be Andriamatoa Peno. Fa izy no niavian'izao rehetra zao sady izy koa no antony ny voninahitra ny ho azy rery any. Andriamatoa vice-président-ny FPVM pasteur Iraka Stéphanoel Romain sy ny birao foibe FPVM izay manatrika etona misolo tena ny Dadarandrena Tandre izay filompanorona ny FPVM. Ao ihany koa ianareo birao maharitra eto amin'ny FPVM ary ianareo ihany koa izay staff izay tarihan'ny pasteur Iraka Andrinenana Solange moa ny solotena tonga eto izay misahana ny tanora sy ny sampana fanabeazana eto amin'ny foibe FPVM. Ianareo filohan'ny foibe sampana rehetra sy ny filohan'ny sampana eto Antananarivo, ny filohan'ny firaisan'ny sampana, ao ihany koa ny tonian'ny fifoazana ary ao ihany koa ianareo izay mpanohana maro be sy olona manakaja maro izay tonga maro
eto amin'izao toerana izao ary dia miarahaba manokana ihany koa ny filosy ny Brao nasionaly izay tonga eto miaraka amin'ny fefy rehetra manerana ny nosy ary isika rehetra izay tonga eto tsy afaka vahana tahaka ny ketsa na sosoritana tahaka ny volo fa dia makasitraka antsika rehetra tonga mifanotrona amin'izao fotoana izao. Ny voalohanteniko dia miarabantsika rehetra natratry ny taona satria natratry ny taona 2024 ity isika isorana n'Andriamanitra lehibe izany satria tena fitiavana antsika velona ina trapamonjena ary dia nitsotra nomenanareo ane dia ho tanterahan'ny tompo avokoa ny fanirianareo rehetra ary dia ho ambinina tahaka an'izany koa ny fanahintsika tsirairay avy. Ny manaraka an'izay dia makasitraka anareo izay mpanohana ny fefy rehetrarehetra satria tena teo foana nareo tamin'izay rehetra natao tao anatin'izay 10 taona izay tena nanohana be anay ary tena hoe mbola manohana foana. Misy moa dia tena miantso anay misy hoe tena anohana anareo zay rangaha tao arinan'ilay fivanianana tao amin'ny radio moa ampahafantarina antsika fa maromaro ny ezaka izay nitanterahany fefy nasionaly indrindra ny fionambe nasionaly izay nitanterahana tany amin'ny faritra Ambatondrazaka izay mbola ho hitantsika eo ihany moa fitina an'izay ao alohan'ny famarana ny ray aman-dreny ny hafa 10 taona fa tena hoe mahafinaritra anay izany satria tena hoe vahiny tao amin'ny radio zay dia zay anohana anareo fa satria nilazaina tao hoe nitsangambatan'ny 10 taona dia ezaka sonorisation izay efa hitantsika reto moa izy dia mbola ho atolotry ny ray aman-dreny lehibe eo ihany koa izany rehefa aveo satria 70 millions moa ny vidin'izy ireo. Raha ny tena marina dia 90 millions satria noho ny mampiara-miasa ny dadafara sy coach l'entraîneur nataony moa zany dia nahazo prix 70 millions ny fefy nasionaly. Dia raha ny tena marina dia tokony hoe vita ny fefy nasionaly tamin'ity taona ity zany fa nisy an'ilay fionambe nasionaly izay natratra araka ny voalazan'ny ray aman-dreny teo fa 7,700 izay ny nandeha tany. Hitanareo tsara angamba fa raha olona arivo izany ny fahanana sakafo nandritry ny 4 andro 115 millions teti-bola lany tao anatin'izany ny fanomanana rehetrarehetra tao anatin'izany fionambe nasionaly izany. Ary tao anatin'izay dia mbola nanao ezaka ny sampana fefy nasionaly dia nahazo an'ireo 50 millions nefa voalohan'ireo voaloha tamin'ireo fa ny 20 millions sisa no tsy voaloha samy fa vitanareo tamin'ny alalan'ilay valopy volamena teo zany ezaka izany ary tena mbola mamerina ihany ny fankasitrahana satria tena hery lehibe ho an'ny fefy nasionaly zany fanohananareo zany. Ny fefy nasionaly dia anatanteraka izay ampiasahady indray amin'ny taona fa 17 ny volana 20 sy 20 izay ho tanterahana ny Tamatave moa io dia efa ampitaina amintsika fa ny 21, 22, 23 volana Mai zany 2027 zany isaikabe nasionaly zany dia efa ampitaina sady amin'ny isam-pitandremana hoe mba tsy fanotona ny calendrier zany ny PTA fa efa manomana zany ireo fefy ireo ary inona sy antenaina fa ho 500 ano any ny farafakely ny olona notrona anao an'izany zakabe satria ny antony mitombo foana io manao zakabe nasionaly io ary ny fefy dia misy tokanana foana ihany koa isam-bolana amin'ity taona ity zao dia efa fendray ny calendrier amin'izany fanokanana izany ary hitantsika fa raha ny arivo teo raha zao dia efa nandany tany amin'ny 115 millions tany dia hitantsika fa mbola ho mafimafy ny teti-bola hiandry amin'izany 115 millions zany. Ka tsara mampafantatra antsika fa ny fefy nasionaly dia niezaka ihany koa nanao projet mba hahafahana zany mba hoe misy fidiram-bola maharitra satria mety homenatra anareo foana raha hoe isaky mimetsika izay dia homeo lava fa nanao projet ny fefy nasionaly dia ao ny fiompiana trondro izay efa mandeha amin'izao fotoana izao any Tsirony Mandiny izay iarahana amin'ny fefy ihany moa ry Papansolo dia rehefa miakatra moa ny trondro any dia manentana antsika andray anjara amin'ny fivarotana ny be satria ho atao opération na trondro zany dia efa fidiram-bola ho an'ny fefy nasionaly ao ihany koa ny fambolena
fambolena efa manomboka mamboly zahay a rehefa miakatra ny vokatra dia atao lavanty any fefy a sy zay rehetra andray anjara ividy an'izany vokatra zany a dia tena hoe asaina manokana fa zay ny tena tanjona zany ao anatin'izany mba hisin'ny afidiram-bola maharitra ao anatin'izany fefy zany satria memafy foana ho an'ny vola izay hotetavina ao anatin'izany satria zay ankizy rehetra manotrina an'izany fionam-be sy saikabe nasionaly zany dia tsisy te hoe iratehan'izany fa tena hoe nahita fifaliana satria vita ny efatrandro dia hoe vita sahady ve le izy tena faly zany ny ankizy zay manotrina zany dia zay tsy nandeha zany dia maniry ny mangetahetana dia zay ny tenenako hoe tena mbola hitombo hatrany a ireo mpanenjika mpanao ireo fefy anaranteraka an'izany saikabe nasionaly zany ka dia mino zay fa hitondram-bavaka mandrakariva ihany koa tsika raha misy manana tany be ano any a ka misy fefy any amin'le toerana dia teneno zay fa ireo fefy ireo ihany no amboly amin'le tany a satria efa misy ny teknika izay fomba fambolena vaovao zany ahafahana manao an'izay fambolena izay a ary amin'ny volana marsa moa dia isy ny fampiofanana ho an'ny fefy rehetrarehetra amin'izay fomba fambolena vaovao zay raha efa enitsika le fombovomboja dia izay teknika fombovomboja zay a no ampiasaina ao anatin'izay fambolena izay dia misaotra antsika rehetra ary eto dia tsy hainy tsy saotra manokana ny dadarandrena atoandro moa zay filompanorona ny FPVM ny alatsiny izy satria reradreraka kely izy fa raha ny tena marina dia tokony izy no anakatona n'izao famaranana 10 taona zao a dia efa eo moa ny solotenan'ny ray aman-dreny vice président sy ny braofobe a dia makasitraka azy ireo a misy trophée zay moa tokony hoe omena anazy fa tsy eo izy a dia ny faharoa manaraka an'izay koa misy an'ny ministère ny staff zany hoe sampana sy ny tanora ary ny fanabeazana eto amin'ny foibe ireo zany tena hoe manotrina anay mandeha manatanteraka amin'ny fampiofanana ny ankizy manolotsaina ny ankizy mizarazara daholo izy titely mianada zay ao anatin'izany tsy eo moa i paster Julien Rakotondravelo fa noho ny tsy fahasalamana dia tsy eo ihany koa izy ary ao koa i docteur Rado Arazafy Mandimby zay tsy eto atoerana fa misy zavatra misy mission nalehany dia i paster Ianitra moa zany no misolo tena azy eto dia angatahako mba atolotra ho an'ny zareo zany trophée zany satria tena hoe fisaorana manokana zareo tena naiza misy saikabe naiza misy fionam-be dia tena tonga ny zareo zany ary tena hoe tsy mikely aina tsy mikely soroka ny amin'izay fanohanana sy ny fandehanana ao anatin'izany fanatanterahana ny saikabe sy ny fionam-be ny foibe-tsampana rehetra izany ka dia makasitraka atsika rehetra tsy ho lavateny fa mandeha be ny fotoana ary dia makasitraka atsika rehetra tonga nanotrina isaorana manokana ny Brao nasionaly ny isika rehetra zay nanatotosana tao anatin'izao rehetrarehetra zao fa tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra ihany dia eto koa mba hisaotra ny mialatsiny mamelahana fa mba hisaotra kely any vadiko satria tena hitako hoe manohanana foana izy ao anatin'izao azy zao fa tena hoe raha tsy misy anazy tena hoe reraka nandray raha tena kivy fa tena hitako hoe mialatsiny fa manohana ana foana izy hoe tanataovy ny asa tena hitako hoe indraindray efa tena tsy tena hoe aty amin'ny fefy zany ny fiainana ray amanontolo fa lasa adiny le vady aman-janaka dia mbola ry zareo ihany mampirisika hoe ndana dada ataovy ny asa makasitraka tompoko lahy makasitraka tompoko lahy misaotra tompoko iny hijerikely ny fintana tamin'ny fionam-be isika izao dia ao aorianan'izay dia andray fitenenana ny vice président ny église FPVM
Azafady fa mihinam-baro ny aloha misy loka dia misy latsaka kely a isaorana manokany reto musicien herbe reto a tena hoe reo koa tena mpiara-miasa amin'ny fefy reo a afa ao amin'ny FPVM francophone saripody a eny Tanjombato a reo tena tsy karamainy reo nefa tena mahafofotony reo a amin'ny zavatra rehetrarehetra mialatsiny fa efa voasoratra taty ihany fa voadingana kely fotsiny fa dia makasitraka indrindranareo raka izy a mitombo talenta mitombo hatrany a fahaizana amin'ny fitendrena fahaizana mitendry a dia hotahin'Andriamanitra nareo mahaiza fianarana ny mianatra rehetra makasitraka ny présidente Rasafindrabolina Saintia dia izy moa no mitantana an'izany raha misy ilantsika azy ireo a dia izy atonona fa teny efa mahay be reo hitanareo tsara nga fotoam-pivavahana zay nataontsika teo fa tena hoe mahafinaritra zany fotoam-pivavahana arahana lokanga izany misaotra tompoko. Dia aorinan'ny famaranana ny fanakatonana ny fahafolo taonan'ny fefy a dia misy atsika rehetrarehetra zay nomena n'ilay fanasana iny a dia mba makatsy amin'ny 318 tsika zany miara misakafo a sy miara manala hetaheta ao a ho atsika rehetra zay tonga eto kosa dia omena vato mamy daholo a mba ho mamy foana ny fiarahantsika tompoko. Sambatry nareo mavita be dia mampahery anareo fa araka ny tenin'ny présidente eo izay maniry any mba masina 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 Jehova Nyankopɔn sokatra amin'anaran'i Jesosy ilay voron'ala.
andehana taovy ny asany koa izy ny tombo teo akasitraky dia toy izay zany a ny programa rehetra ny amin'ny fefy nasionaly eto a ny solotenany brafobe ny ao amin'ny staff na misahana ny sampana manokana eto daholona ireo président ny national ny amin'ny sampana rehetra ny brafobe ao anatin'ny sampana na ny staff dia manohana ny brao sampana national rehetra ny amin'ny zay etsika ataonareo dia ampahafantarina mialoha zany fa ny sabotsy faharozany hoe 7 mars zao ny fiara-banatratry ny taonantsika ny sampana national rehetra izay hitantsika sampana 13 eo dia ao amin'ny comptetsika eo zany jerentsika ny toerana surprise dia efa misy zavatra no manao antsika any mihoatra lavitra ny tamin'ny heritaona ny fiara-banatratry ny taonany amin'ity dia antsika manamboatra ny PTA mba tsy fanotona izany fa 7 volana marsa izay no hevitra tapakitsika efa be dia be ianao manao présence ao amin'ny WhatsApp eo
dia 14 la izy zafady tompoko 14 marsa zay dia présence antsika be deaibe dia ny angatahana amintsika zany dia mba ho tonga daholo dia mba tsy fanotona le calendrier antsika fa be deaibe nyzaika be ny amin'ity taon'ity dia alamintsika tsara zany dia tsisy misentrotsika fa hotronony ao amin'ny brafobe ny amin'ny misahana ny sampana na ny staff zany isika rehetra dia mifamehevitra mifanoro amin'ny zavatra rehetra mifanohana amin'ny zavatra rehetra fanotanjona dia mba ho voatory eto amin'ity Madagasikara ity ny filazantsara dia makasitraka tompoko misaotra indra tompoko zaitsika mitehaka indray ary ny vice président ny église FPVM izay misolo tenany dada amin'ity anio ity. Eny ary tompoko ny voalohanteny angambo aloha tsy pasika ny efa malama tsony ahy na mino ny efa feny satria le saika ho ambarako rehetra fa voalaza teo daholo fa nazana tsy izany dia ombako manana manokana aloha ny fiarabana rehetra sy ny fifankafantarana izay efa nambaran'ny président Pieno teo ka tsy hosotsiritako tahaka ny volontsony na ho afaka vanatahaka ny ketsa ny fiarabakana rehetrarehetra izay tonga marobe manotrina eto tolorana manokana ny fisaorana sy fankasitrahana amin'ny anaran'ny brofobe karaha mijoro eto aho dia mitondra teny amin'ny anaran'ny brofobe ihany izay tariany ray aman-dreny lehibe dada randray nataony zany Josefa efa voalaza teo no ny amin'ny fialan-tsiny lehibe napetrany fa noho ny antony manokana dia tsy afaka miaraka amintsika eto izy androany nefa dia ndreto misy raha tsy diso misy anankiroa sa telo tsika brofobe tonga eto mba angatako hitsangana vetivety solotena brofobe efa lasa sy teo efa lasa pasteur Rufin efa lasa koa dia ato pasteur Yantra pasteur Tinao monsieur Tina rafitra mpanaramaso zay solotena brofobe dia amin'ny anaran'ny brofobe no hitsoronay eto mitondra ny teny fisaorana sy fankasitrahana ho anareo indrindra miarahaba manokana ny fefy nasionaly na vita be izao fankalazana fa folo taona izao asitsika tehaka mafy be zany afaka mipetraka ny namako fa tsy maninona araka ny fanambarako teo tsy ho lava resaka tsony angamba fa fotoanantsika efa mandeha dia mandeha na izana tsy zany ary tsodrano ny zava-mahery dia misy izay mba voatsy rambony tanana kely dia kely avy amin'ny brofobe amin'ny anaran'ny ray aman-dreny lehibe dada randray nataony zany Josefa rehefa misy atao hoe karazana jobily na fankalazana tahaka an'izao dia misy anjara briky avy amin'ny fobe atolotra mpanajana mpitiavana any fefy nasionaly tsy dia fanao manko manonona ny vola ao anaty valopy nefa miaina anaty mangarahara tsika miaina ao anatin'ny ina moa zany mangarary dia tsy maintsy tonoana ihany le marobola mba ho fantatsika rehetra ka tsodrano moa izy ity araka ny efa fifampitondrana ao amin'ny brofobe rehefa misy hetsika na fankamararana tahaka an'izao na jobily dia manolotra vola tsodrano 10,000 ariary ny brofobe atolotra mpanajana zany anarantsisy izany mandray azy ato tovoko kely dia kely tompoko tahaka tantely tapabata ho ny tsy feno fa fofeno fitiavana mamy mameno mipanga rehetra dia mirary soa ho anareo eny ary etam-pamaranana koa dia ararotina eto ihany koa izany satria maro amintsika misy fikambanana tonga eto misy olona nasaina maro isan-karazany mba samy tian'olotra tsodrano ihany koa dia fotoana mamety koa izao aloha tsy maninona dia afaka tonga dia mirotsaka makato angatana angamba trésoriera ato-povoany ato dia mandeha makona tsisy mandray fitenenana tsony moa zany fa tonga dia manolotra eo fotsiny hoe tsodrano avy any ananina tsodrano avy amin'izao dia tonga dia fa samy manolotra ao zay ny pitsipitsika tonga ty hoe mba tian'olotra tsodrano koa zany na amin'ny anaran'ny tenanao manokana aza tsy maninona ndao ary zay dia ao anatin'izay koa dia angatana hijoro eo aloha eo mihitsy koa président Pieno sy vice président pasteur Davida hijoro eo aloha sady
misy olona koa mba hiarabanareo manokany izay tonga dia fitopitiantsika ohatran'izay zany a mba tsy halavatsy ny fotoana rehetra tonga dia miara mijoro nareo amin'ny rahalahy miaraka amin'ny trésoriera dia izay amin'ny tsodrano moa sady araba dia tonga dia sady mandray tananao a no mandrotsaka an'izay tsodranao eny tompoko izany hoe tsy mandray fitenena lavabe zany fa tonga dia manolotra fotsiny a dia miarahaba mandritra an'izay dia angatantsika sina hira ihany aloha mandritra ny fotoana rehetra fiarabana sy fanolorana tsodrano avy amin'reto ratsa mangaika olana saina maro isan-karazany reto ny hira ataontsika angamba dia hira tsotra dia tsotra eo an-tananao raiky izao no apetrako ny fiainako ataontsika izay 12 4 sy 600 eo an-tananao rirako no apetrako iza ny fianako rehetra bataio ny zanaka marobe misy ray aman-dreny lehibe anankiray izay adino marina adino ohatra ny takotako ny pototato izy dia tsy hita moa fa dia tsy maintsy mba singanina manokana koa isandroany satria ny antony a zany ray aman-dreny zany pastera hiraka efa ray aman-dreny pia niara-ny asa tamin'ny fefy hatramin'izay hatrany andravoaniko fivavahana ka hatramintsika eto zao a mbola ray aman-dreny foana izy dia tonga eto amintsika izy tonga dia fantatrareo fa raisika miteka pastera hiraka bien aimé dia manakolazaina kely vetivety izy a manakambara ihany koa ao anatin'izany rehetra izany omenanao fitenena voalohany dia misaotra an'Andriamanitra no tiandro androany ity ary na dia tsy miaona matetika azitsika dia zava-dehibe ny mifankahita-tava toy izao faly ny tenako miaraba ny fefy nasionaly manatanteraka ny izao 10 taonany izao satria zava-dehibe ho amin'ny fiainan'olombelona ny makasitraka an'Andriamanitra amin'ny soa rehetra izay azontsika avy amin'izany faharoa manaraka an'izay dia teto amin'ity toeranyity na mpitandrinahako efa asa 20 taona lasa zay ary tamin'ny fotoanandro izay niarahana tamin'ny dadarandrena tondro hatrany andravango fivavahana malakity ny androany a dia tsy mifakafoy ary rehefa misy zavatra ataon'ny fefy dia miezaka ny tena koa mba hifanatritava amin'ny izao fotoana ohatran'izao koa eo mpanatanterahana ny zany rehetra zany dia mirary soan'ny fefy mbolo tratra ny 10 taona manaraka ary tsy ny 10 ihany fa ny ela indrindra mandra-piala antsika eto amin'ity tany ity misaotra anareo ao amin'ny atero amin'ny dadarandrena toandro ny fankasitrahana izay aloha tsorika e fa raha nisy koa nahazahoako fahasoavana teto amin'ity tany ity tamin'ny ara-panahy dia anisan'izany dadarandrena toandro ary tsy maninona falazaiko eto na dia izany aza fa ny nafantarako ny izany dadarandrena toandro zany tany andravoango fivavahana dia tsy hayadinoana izany ao amin'ny resaka asany fifoazana ary sikireto dia menoko fa mbola foazan'Andriamanitra amin'ny torimaso rehetra ary mbola homen'Andriamanitra tombonandrom-pahavelomana feno farany a dia rehefa tafaresaka tamin'ny président Pienoako nanontany hoe ahoana sy ahoana ny momba n'izany 10 taonany
fefy nasionaly zany dia eo mpianona radio koa ny mieno azy amin'ny rahalahy reto miresaka momba ny amin'ny radio Fiotazantsoa hoe misy an'izao fa inona ho any atao amin'izany dia zao ka zao aro ahy mba ho fifaliako dia ny asako moa dia manao asa tanana dia hanolotra n'izany asa tanana zany ahako mba ho fanehoako ny fankasiranan'Andriamanitra voalohany indrindra ary Frairenina Soan'ny Fefy dia atolotro anao zany président. Skafa soda betsaka fa ity mbola aloto ka izy ity dia zao ny eto amin'ny anoloana eto dia le logo an'ny 70 taona ary nisoratra hoe fefy eto ambany eto avadio kely inge président ary ny ato ambadika fanandrify am'ireo dia misy isika moa mahafantatra ny hoe inona ny herin'ny vavaka dia tony kalokely nataoko ny hoe miavaka ny zanaka mahavatra mikatsaka makalaza ny fitiavana ary eto amin'ny ambany eto dia ny hoe fatoetra soa ny tia namana izy io dia asa somary apetrao kely atsinge président feny dia na ataonao mitsangana manoloana izy na miodinao ambadika dia misy endriny foana satria Andriamanitra misy ny endrik'Andriamanitra hita maso amin'ny alalan'ny asa ataontsika fa misy koa ny endrik'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy ny asa izay tsy azo ambara amin'ny zavatra rehetra fa dia makasitraka toko mirary soa indrindra fa tsika zao dia mirary soa dia makasitraka ny ray aman-dreny pastera Iraka Benemerandriambrolo tsika satria dia tsara ny fanomezana ny meny mitombo talentatrany ray aman-dreny ho ela velona ny ianao makasitraka makatelina. Tasalofa alaina sary manokana mihitsy manko izy ity avery amin'ny caméra azo daholo mitoviko eny ary mba ohatrany mba tsezatsiatra kely amiko ohatrany satria pastera Iraka Bien-Aimé anisan'ny ray aman-dreny ho antsika rehetra izay atao hoe génération efa taloloha rehetrarehetra hatrany andravoangy favana anisan'ny ray aman-dreny tena nandraisana fampianarana zavatra be dehibe fampianarana hira fanentanana ny talentany fa dia tsy ampy mo fotoana raha hoe somary mba raha izay nilazako azy hoe idokadoka kely anao eto zahay fa izahay izao maro be anisan'ny ray aman-dreny nitezainy izao ray aman-dreny izao ka dia misaotra tompoko makasitraka na dia fahatongavanao teto aza nanohitra n'izao fotoana izao fa dia tsy ho adino izao fa dia ao Andriamanitra manakariam-pahasoavana izy mbola amarisoanao mandrakariva dia hoela velona ho trarantitra hoela fanapahana misaotra tompoko amaraparana amin'izay ngamba ty fotoana tytsika fa milohan'izany satria moa hoe napetraka amiko mihitsy zany solitena ny ray aman-dreny dadina indray natoandro no anakatona tanteraka izao famaranana fankalazana fahafolo taona ny fefy nasionaly izao dia milohan'ny anakatona anazy tanteraka ary ohatrany tadidiko aza moa za ihany koa ny nanokatra azy ty angamba eny za ihany nanokatra azy ty tany Ambatondrazaka satria ohatra ny hitako tamin'ny sary kelitelo izy
le nanipy an'le voromialala iny voromialala iny misy dikany misy heviny ara-panahy daholo izy iny fa tsy ho azavany etsony de raisiko andraikitra sy adidy lehibe zany a raha ny tenako ihany koa zany no anakatona azy androany mba sy fitehaka kosa na de zany ary totsika foana hoe fandaran'Andriamanitra angamba zany fa melohany tena anakatona tanteraka n'izao fotoana izao a sy amarahana n'izao fotoana izao a andraisantsika ny tsodrano dia araka ny fomba ny zavatra rehetra tsangam-bato izay natolotra dia tsy maintsy tokanana, tsy maintsy entina-mbavaka aloha va azo ampiasaina ka dia hitokana vetivety-tsika hitondram-bavaka an'izao tsangam-bato-pahatsiarovana mihezinezina zao dia izao sono zao zany na za mijery an'ilay azy ve misy karazana sono ohatran'izao koa lavalava ohatran'izao nefa tonga dia matanjaka be any efa mivoatra marina ny resaka teknôlôjika dia isaorana manokana nareo fefy nasionaly mba ho fitaratra sy ho modeliny sampana rehetra manerana Madagasikara mihitsy angambe ary zany fefy zany mba azo lazaina hoe reharehan'ny FPVM mihitsy ka dia enikajy amboninahitra zay brofo-be a manana nareo a fefy ny fefy angamba zao efa mahatratratra any amin'ny firy izy temo 4,000 any be dia be zany ny fefy koa anisan'ny namoaka mpitandrina be indrindra angamba amin'isany FPVM be indrindra ary anisan'ny tena hoe miroborobo tokoa fa dia sofianatra entina tanterany amin'ny ray aman-dreny a ny zava-bitanareo fa dia mino fa faly dada amin'izany rehetrarehetra zany ka hitsangana vetrany ary tsika aloha hitokana sy hitondram-bavaka andreto tsangam-bato ireto zany a dia apetraka ny tsodrano amin'ny hira fa aleo ty hira ty ngambany ataotsika hira amin'ny firana fanampiny le hoe Jesosy vato fehizoro zay Jesosy ny tena vato fehizorontsika afatahotra ny fo ary ho any amin'izay ny tahotra aza matahotra tsony fa mino fotsiny any Jesosy ataovy ny asa mpitiavana mpifaliana ry fefy rehetrarehetra dia ho hitanareo fa Andriamanitra mihitsy mbola ampijoranareo aza matahotra président zay aza mitaraina tsony reraka na mitomany sisa fa miara miasa aminareo eny Jesosy le tena fehizoro nametraka fitokisana aminareo izy a mino fa ho vovonjy zao tontolo izao ho vovonjy ny firenena amin'ny alalanareo fefy zay vato fiorena mafy izy dia horeny mafy ao amin'i Jesosy a ny fotsika ny finotsika rehetrarehetra aza miova tsony indrindra afatra manokana ho an'ny fefy rehetrarehetra ny fefy dia manana an'izao tarigetra zao hoe fefy omaly fefy anio fefy rapitso ary fefy mandrakizay dia aza miala amin'i Jesosy ao amin'ny fefy tsony ianareo izay efa mpikambana anatin'ny fefy ny indrindra ny voalohany a no ataontsika amin'izany hira izany a firana fanampy fahatelo zany firana fanampy fahatelo ny indrindra ny voalohany a dia aoriana ny vavaka sy ny tsodrano a dia ny indrindra ny faharoa tena hamaranana izy atsika azy hoe Jesosy vato fehizoro mampisinda ny aya fa dia mandresy orooro tokoa manatanjaka ny fanahy zany Jesosy zany ry vato tsara paika izay mandray anao am-po dia mijoro tsy moraika ninonina manjo eo andiny faharoa izany a no ataontsika aoriana ny vavaka sy ny tsodrano ataovy amin'ny fotsika rehetra manontolo zany Jesosy vato fehizoro afatahotra ny fo fainano mampijoro sy ankinana tokoa vato fiorenanay Jesosy anakiny avo vato feano fanahy amidratsy te andavo vato azo hitoky na sady tsy mba mivena afaka ny fahory na ray anao
ranana nyizao fotoana izao Jesosy. Ianao tokoa ny tena vaty fehizoro tsara indrindra sady tsy miova mihitsy ho malisa an'io ary mandraka izay tsy miova ianao. Mbola miara-miasa amin'ny fiangonana, mbola miara-miasa amin'ny fifoazana ary indrindra mbola miara-miasa amin'ny sampana rehetra. Ary izany anie nahatonga anao ny teny mihitsy aza hoe ianareo no sampana fa izany tena voaloboka. Ary ny ray ny mpamboatra fa zay rehetra tena miray amiko na sampana rehetra tena miray amiko dia hamobe tokoa izy ary mbola hamobe. Tanteraka tamin'ny fefy izany ary ao anatin'ny sany FPVM tokoa azo lazaina hoe ny fefy no anisany hanehoanao ny voninahitra ao koa miroborobo tokoa manerana amin'ny Madagasikara hatrany ampitany ranomasina any. Ary tanteraka tokoa ny teny fikasana sy faminaniana efa nataonao tamin'izao fefy izao hatrany andravoaniko fivavahana tamin'ny alalan'ny mpaminany fa izao fefy izao tena hanenika an'izao tontolo izao mihitsy ny fahalebiazany. Ary hatrany ampitany ranomasina mihitsy azy hitory filazany tsara amin'ny olombelona rehetra. Teninao anie zany hitantaratra zany ary azony iainana ankehitriny. Sotra Jesosy. Noho izany amin'izao famaranana izao fankalazana fa 10 taona ny fefy izao dia nametraka fahatserovana tsangam-bato lehibe izy ireo amin'ny alalan'ny izao sonorisation izao Jesosy izay tena raitra dia raitra tokoa tsy maintsy entina mbavaka kosa nefa izao tokanana amin'ny anaranao Jesosy ho fitaovana entina hitoriana ny filazan'ny tsaranao. Ka raha piasana izao izay dia mangataka anao izay Jesosy kasio amin'ny tananao, le tananao tsy fifalava sady mahavonjy, le tananao feno olatra zay nombona teo ambony hazo fijalena teo Kalvaria, mitondra fahasoavana, mitondra fitahiana, mitondra famonjena, mitondra fahasalamana, mitondra zao arem-pahasoavana izao ny tananao mihitsy Jesosy. Hanendry sy hikasika hitsodrano andreo fitaovana reo, hamasino reo, tsofo rano Jesosy ho fitaovana masina sy maranitra mahomby ao ampiala-tananao Jesosy. Ary dia rakofo ny rano ao mandrakarivo reo mba tsy hanana ny devolona Satana amin'ny tsara mihitsy. Ka isaky izay mampiasa andreo fitaovana reo ny fefy indrindra amin'ny fampitana ny hafatra ao amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny toriteny, amin'ny alalan'ny fanentanana, amin'ny alalan'ny feon-java-maneno rehetra Jesosy dia mba ho maro be no babo ho voadona ny fony resy lahatra ka hitombo finoana hatramin'ny marary rehetra ho sitrana avokoa na aretinina na aretinina ny manana olana rehetra mivavy koa na olana tohinina na olana tohinina eny hatramin'ny fanahy ratsy ny toetra ratsy rehetrarehetra aza potika sy levona avokoa satria mandrea ny feonao amin'ny alalan'ny reto zava-maneno sy reto sonao reto Jesosy. Ka dia hamasino reo rakofanao ny rano ao ary fananao masina handrakotra andreo mandrakariva Jesosy. Ka tsofina rano sy hamasinina amin'ny anaranao reo ho fitaovana ho fanaka mendrika hitondrana ny anaranao ampifoa sy hitondra fanan'olona marobe ho ao amin'ny fanjakanao. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Mihoatra lavitra noho izany kosa ny anaran'ny fefy rehetra manontolo mihitsy manerana ny Madagasikara hatrany ampitany ranomasina rehetra any niza zay rehetra voasoratra anarana ao anatin'izany fianakaviam-ben'ny fefy zany dia fefy mandrakizay tokoa izy. Ho soratana ao amin'ny boky volamena ny fefy any an-danitra zany velona izay rehetrarehetra, iray finoana, iray fanantenana, iray fiangonana, iray sampana ao amin'ny fefy. Ary rehefa rahatr' izay kosa izay
ody any aminao dia iray fanjakany lanitra, iray lanitra vaovao sy tany vaovao, le fanjakanao mihitsy Andriamanitra no hitoerana rehetrarehetra Jesosy, ka mba tsisy very zay na iray aza, fa voasoratra avokoa fianakaviam-ben'ny lanitra fefy ao an-danitra ao, mba hatanteraka amin'izay mihitsy ny teny filamatra ny fefy hoe mba ho ray ihany tokoa izy rehetra. Ary ny vavaka nataonao mihitsy Jesosy ho amin'ny mpianatra hoe ray io, tsy tiako hisy verany zay efa mba nomenao ahy ray, fa samy mba tiako tonga any amiko ka zay hitoerako mba hitoerany koa ahita ny voninahitra izy rehefa ratra izay, dia hiara hitoetra manam-boninahitra miaraka aminao any an-danitra daholo zay rehetrarehetra izao. Sotra Jesosy, sotra indrindra Tompo. Eny zay ny fotoana teto androany, feto am-pamaranana kosa araka ny fomba ny fiangonany zay tsy mbola misy maharatsy azy mihitsy tahaka an'izao, fa rehefa mitombo finoana izahay velom-panantenana indray nahazo aim-panahy tamin'ny fotoana rehetra zay nitanterahana, dia hoy ianao hoe angatao amin'izay zay tianareo na inona fa ho azonareo avy amin'iraika izay avy any an-danitra izany, amin'ilay vavaka mangina dia mangina tsy ambara-havana hoy ndray aman-dreninay izay, fa ianao rery ihany mba hanaborana amin'izay mba vetsovetsom-ponay kosa indray eny amin'ny fikasana samihafa ary tanjona samihafa, vavaka tsy vita avy any an-trano vavaka tsy vita isam-pitandremana fa mba hoentiny eto anatrehanao kosa indray, hanolorana zany vavaka mangina zany Jesosy, araka ny teninao hoe inona ary ny tena tianao hoe ataoko aminao, dia rehetra izay Jesosy, tonga eto, tonga avy any amin'ny WO anilanay tsiraray ianao, hanantotanany haningila tsofina Jesosy mba hiaino zany fitaraina ny vahoakanao sy ny mpanomponao rehetra izany, satria miaino anay eto anao. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Sotra Jesosy, sotra anao izay, mino sy matoky izay Jesosy fefa voarainao daholo zany etaetanay rehetra zany anjaranao ny sisa rehetra Jesosy, satria ianao nefa nanambara hoe efa reko ny fivavakao, ka hamariny ny teninao hoe tongava aminareo araka izay rehetra mba iriny fonareo. Sotra Jesosy, ary farany tsy ho adininay kosa Jesosy, mitondram-bavaka manokana andray aman-dreny lehibe Pasteur Président Dada Randranatany zany Josefa angadina nanana vinahitana, nipoirana zany FPVM zany, nisiny zao sampana rehetra eran'ny Madagasikara zao, maro loko isan-karazany, izy no natoy izao anay, adidinay ny mivavaka ho azy, mivavaka ho azy zay Jesosy mbola nomezana ho azy fahasalamana feno mihitsy, mbola nomezana ho azy hery sy tanjaka Jesosy mbola entiny mandrakariva manompo anao, fa tena mbola mila an'izany eny izy Jesosy, ary na izay koa mbola mila azy, mbola betsaka Jesosy ny zavatra mbola ilana azy indrindra amin'izao FPVM izao, ary satria amin'ny olombelona izy raha teo efa nahazo azy taona ihany, mety misy tokoa ny mety avy zanana na rerana mihitsy aza, ka dia mivavaka ho azy zay, ianao anala ny avy zanana sy ny arerana rehetrarehetra izay mety mianjady aminy, hanome aina hery vao aminy mandrakariva, ka mifananao masina tsy hafotsy asaraka azy, hitoetra mandrakariva ao anatiny, le fanamahery fa tsy fanahosa, le ositra masina lehibe, hery lehibe avy any aminao efa nataonao aminy eny, ho avaozonao
ho velominao mandrakariva Jesosy dia ianao mbola hita azy, mbola omba azy ianao mba ho tanteraka amin'ny mandrakariva ny teny fikasana rehetra efa nomenao azy fa aza matahotra ianao fa mbola mombanao foana. Misaotra Jesosy, mbola miara-miasa aminao mandrakariva ary mihoatra lavitra noho izany hamarinao amin'ny teninao Jehova hoe ho ampidiko tahaka ny hery mivory mahery ndray ny fahatanoranao, ny herinao ka na hiazakazaka azy ianao tsy ho sasatra, andeha tsy ho reraka mihitsy ka elatra tokoa ny akaranao. Misaotra indrindra Tompo, zay rehetra faniriny, zay rehetra fikasany, zay rehetra mbola etaetany any, indrindra ny tiany mbola ho atao ho amin'ny FPVM sy ny zanany rehetra, ny sampana rehetra, ataovy tanteraka izany Jesosy. Dia mbola ho fitahiana ho an'ny firenena izy, ho famonjena ho an'izao tontolo izao mihitsy aza. Misaotra Jesosy, tahio izy ampio izy mihoatra lavitra n'izay mety tsy ho takatry ny saiko intsony no ataonao aminy, ka ho ia hoe mba ho salamy sy ho ambina amin'ny zavatra rehetra tokoa ny izy tahaka ny anambinana ny fanahiny any. Ho salama tsara, ho matanjaka tsara, ho madio tsara amin'ny lafiny rehetra, na ara-batana, na ara-tsaina, na ara-panahy. Noho izany Jesosy, izany vavaka rehetra izany, ny fotoana rehetra teo ny ombonanay foa mampanahy, ka izay rehetra mihitsy Jesosy miaraka hangataka ifanaika hitaraina aminao manao ny hoe Jesosy io eno ny vavakay. Misaotra Jesosy dia amin'ny anaranao no angatana izany. Rainay io izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra, omeo anay nisy anina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelany izy meloka taminay, ary aiza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia ambara amin'ny fomba ofisialy ry havana fa mikatona an'io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo lohan'ny fiangonana, amin'ny anaran'ny ray aman-dreny lehibe dadany ry Antoine Jean Josepha, mikatona an'io izao 70 taona ny fefy nasionaly izao teka mafy eo antotsy, ataovy mafy mihitsy ho voninahitra ny Tompo izany rehetrarehetra. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo, raisy ny tsodrano hitanareo ane Jehova ka hiaro anareo izy, ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehova ka hamindra fo aminareo, ka ho tanteraka aminareo mandrakariva ny teniny hoe aza matahotra, aza merikerika foana fa momba anao fitiavana mandrakizay nefa nitiavako anareo za mbola nampaharetako ny famindram-poko aminareo ka tsy mitsoka aminareo mihitsy ny fanekempihavanako aminareo, fefa vitako tomboka vatsy eo atanako anareo fa ay anareo ka mandra-pahantitrareo sy mandra-pahafotsy volo anareo dia tsy miova, fa zany Jehovah Andriamanitrareo sy totranareo hikarakara sy amela anareo ianareo mandrakizay, ka ho isan'ny sampana ary mbola sampana hamobe hatrany hatrany ho voninahitra anareo fefy. Misaotra Jesosy, dia ny fampiraisana sy ny herin'ny fanamasina tsy hoaitoainao kosa ho aminareo rehetra mbola hitaridalana anareo sy mbola nahafery anareo mandrakizay. Misaotra indrindra Tompo, dia ho anao ny dera, ho anao ny ajo, ho anao ny voninahitra Andriamanitra zay fanao hatramin'ny taloha izany, ary mbola tolotray kosa ho anao mandrakizay. Misaotra raha io. Amen. Ny andininy faharoa. Jesosy vato fehizoro mampisita iay, Jesosy vato fehizoro mampisita iay, fa mandresy oro manatanjaka fanay tanjaka olo vato tsara paika vato tsara pa zay mandray anao ampo, mandray anao ampo, dia mijoro tsy miraika, dia mijoro tsy
namanjo mino namanjo vato azo itoky na sady tsy mba mivena afaka mifahory na rayanano ekena Jesu tompo irery Jesu tompo irery nolay fedofedra Jesu tompo irery Jesu tompo irery nolay feisorindrindra titeka mafy be ho amin'ny Jesosy rehetra dia manisa intelo aho a dia mba hisotra Jesosy intelo atao mafitsika hoe misotra Jesosy misotra Jesosy misotra Jesosy dia voninahitra ny man'Andriamanitra irery ihany alleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika ny voninahitra tany rehetra amen dia ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina amen dia miravatsika zany ry havana ka dia samy tahin'Andriamanitra daholo eny ary ny fandaminana zany dia toy izao mizaraina bomboa isika rehetra zay teto zay rehetra nahazo fanasana manokana kosany dia mandalo atsy amin'ny 318 dia efa mijery ny anarantsika eo mijery ny tabla misy atsika dia ao ihany koa zany ianareo ilay sampana fefy avy any amin'ny fitandremana no miarahaba nay folomy rahalahy rehefa avy eo dia makasitraka atsika rehetra tamin'ny fahateran'ny fotoana rehetra ny bafla anankiray eto ngamba no entsika miakatrany dia ampin'ny teknisianina rehetra ao anatin'izany rehetra dia ao amin'ny miakatra kely ato ambony ato tsika ny akaiky indrindra amin'ilay salina misy fiarana amin'ny sakafo ao amin'ny 318 troisième étage dia makasitraka atsika rehetra tamin'ny fanohanana Jesosy anonitra 100 tsy manam-pataperana tamin'izay rehetra nataonareo makasitraka tompoko lahy makasitraka tompoko vavy dia isaorana be dehibe koa ireto mpitendry mahafinaritra be reto ao zany notsongaina sy nomena tehaka mapbe miaraka amin'ny président feno vato reo isaky ny mandeha manokana fefy dia mandeha fony reo miaraka aminay amin'ny fony reo naiza naiza miaraka amin'ny mpitendry fefy tanandrano moa zay tsy eo fa dia ao ambony zany tsika miaraka mamarana sy manao an'izay an'izay mety fa tsy